Jona, toko faefatra. Tsy nahafaly an'i Jona mihitsy izany, ka dia nirehitra ny fahatezerana. Nivavaka tamin'ny Tompo izy ka nanao hoe: Tompo, izao indrindra no efa nahiko raha mbola tany amin'ny fireneko aho, ka nahatonga ahy handositra hakany Tarsisy. Fantatro manko fa ianao dia Andriamanitra miandra sy mamindra fo, tsy mora tezitra sady be fitiavana, ary vonin-kiova fanapa-kevitra ny amin'ny loza. Ankehitriny Tompo, avelao aho ho faty, fa aleoko maty toy izay velona. Fa hoy Tompo, rariny ve raha nirehim-pahatezerana ianao? Dia nivoaka ny tanàna i Jona ka nijanona teo an-tsinana-tanàna. Dia nanamboatra trano bongo ho azy teo izy ka nipetraka teo ambanin'ny alokaliny, niandry izay hitranga ao an-tanàna. Tampotampoka teo dia nampaniry tana-tanamanga avy mihoatra ny nitsanganan'i Jona ny Tompo Andriamanitra mba hialokalofany sy hanafaka ny hasozorany, ary nahafaly an'i Jona tokoa io zava-maniry io. Ny ampitso vao mangeran-dratsy anefa dia nandefa fototra kosa Andriamanitra hikiky ilay zava-maniry ka maina tery io. Koa rehefa niposaka ny masoandro dia nandefa rivotra mamay avy any antsinanan'Andriamanitra. Namely ny lohan'i Jona ny masoandro ka nila hanafitra azy. Dia naniry ny ho faty izy ka nivavaka hoe: aleoko maty toy izay velona. Fa hoy Andriamanitra taminy: rariny ve raha mirehim-pahatezerana ny amin'io zava-maniry io ianao? Ary novalian'i Jona hoe: eny, rariny raha mirehim-pahatezerana aho, ka satroko aza ny ho faty. Dia hoy ihany ny Tompo hoe: malahelo io zava-maniry io ianao, kanefa tsy nisasatra tamin'ny kely akory na nanao izay nampaniry azy, fa indray alina fotsiny no naniriany dia maty rehefa avy niaina indray alina izy. Koa izao ve tsy mba alahelo an'i Ninive? Dia ilay tanàna lehibe misy olona mahery ny 2 alina sy 1 hetsy, izay tsy mahafantatra akory ny mahasoa azy mba amin'ireo biby fiompy tsy tambo isaina?